Tantara no soratany natao fanambinana. Inona kely masakata ary tena loka matsiro mihitsy annika izy izany amin'ilay akafiziko azy tsara. Aiza koa kia mety zenga midribo ny sakafo taty aminay dia izay nahatonga Andry miteny an'izany mitovy amin'ny fahandroko rehetra ihany oko. Aleo ary rehefa masaka dia hiteo hoe mba tsara ve nahandro Andry sa ratsy. Ka izay ny eo ahy dia ahoana inao vaovao nareo sy Fred moa mbola miaraka? Efa elaka izay ny saraka. Tampoka be ho anay koa iny fandehanan'ny findratoerana iny dia lasa mangatsiaka amin'ny fitiavanay. Izao tsy mifampiresaka izao tsony. Izany ve aky? Ie. Tena mampalahelo koa izany. Ary andao aloha sakafo fa efa masaka ity Andao ary Mandeha tsara ve ny asa Andry Ngaky hita. Indraindray misy dia indraindray tsisy. Tena hoe mandreraka miova asa mihitsy aky mety Za mahita vahaolana raha mety amindry fa misy ketrika ity ary io izao nataoko amin'izao. Tsy dia miasa saina intsony amin'izao hita Andry izao Sao dia malotika izany Tena tsy tiako mantsy izany Andry ihany ny toetrako. Tsy mba tia zavatra fa hafa izany Fa avy Andry fotsiny sisa no ilainy tonga dia manankarena tampotampoka io Andry ary mety gaga angamba manodidina fa toa lasa mpanefo tampoka. Fa matotra ve aloha Andry Loza Andry me fotsiny mantsoko. Tsy mibolaka an'izany ary kiala tonga ho dia mpanankarena be. Dia ahoana sy ahoana ary momba an'izany Aiza ny toerana dia roviana no atao. Sady ho any ihany aloha sakafo ka ahoana tsara ve ilay izy? Amin'ilay ankafiziko mihitsy ka. Andraso aloha iresaka an'ilay namako dia teneniko eo ny toerana sy ny ora andehanantsika fa miomana fotsiny Okey ary akia miandry azy izany. Salut Tito. Salut Andry, inona kiny vaovao any? Nga hita zo fiainana mirotoroto lava izao foana tena enjana mihitsy. Tena mila kivy mihitsy indraindray. Aza kivy izany kalo fiainana milamina be ty ve dia ho sahirany ataoko kosa angamba fa mbola betsaka ny ambom-bolany amindry any Vola ve tsy isy fa ity atao amin'ny fomba maizina ngela isy ny tena makivy io Hafa indray raha niasa amin'ny orinasa ireny dia tsy mampaninona fa izy ity amin'ny fomba hafahafa mihitsy. Izay indrindry izay miseho re ifaliana aiza ary Andry izany sa ikarakara dosie Andry dia itetorina eto Antananarivo ka dia rehefa voanjo dia jerena amin'izay ny dosie Andry nefa tsy mifanaraka akory. Tsy ho lany andro fotsiny. Izay aloha dia marina ka ina ary no tokony atao Izao efa somary manifinify izao ny vola tahireo ka mila mampitombo indray sika. Ka ahoana hiaraka amiko ve Andry? Tena Lolo izy amin'izao ka mbola mikorotana be koa ny lohako dia tsy miditra amin'izany ny saiko. Andry ihany ioko ary Andry izany anie tatoato lasa manjamanja saika tsy fantatro mihitsy teo. Gaga hoe iza koa ary tia anjelikely manantona ty. Aika kalo saika faly mihitsy Inona koa izay manja eo Ohatra ny isan'andro ihany ary ny akanjoko io dia mahita lazaina fotsiny. Marina anie izany Inona fa inona koa ary tia mora miakatra be ty hita fa lovy amin'ny tsitikely dia mody faniny eo ihany. Aza miteniteny foana ampafiry ireo tovovavy nandalo teo ambany masonao moa zaka. Tsy aleo mieritreritra indreny toy izay za. Kalo Fa inona ihany ny antsika tiako Andry, inona ary tia mampifilafila be ty? Andao hiala fa mamay be koa eto ka. Ndao azako. Aiza ny tsy ho azoko ianao ry kialakalo Ampafirin'ireo tovovavy miseho tena mafy nefa fa azoko ihany
zavatra ray monja fotsiny dia azahoako indray fa aza taitra. Tena mafy rangaly mitady asa amin'izao a. Marina e, tsy hitako tsony ty izay atao. Izay anaterina dosie rehetra ty mahaneho sampona daholo. Aiza ve ranga? Raha tsy ampitraika efa 3 taona dia tady baka +5 daholo. Mahatsiravina mihitsy ka. Sa ve ilay tenenin'ny kialakalo ihany no andeha arahako e? Za mantsy mila vola. Aleo ranga atsoko amin'ny finday izy a. Aleo izay mihitsy no ndeha ataoko e. Serinaka, bonjour Andry dia safa tsara ve aloha e? Ohatra arinona koa ty mampilongolongy avy ihany ty e? Ndraso aloha, ilay miantsoanty sery aloha ajanony kely fa tsy tiako. Efa hitanao zao koa ve dia mbola sava ihany. Inona koa ary ty bekisitina be ty? Ohatrany hoe zandray teny nampisy devolanao avy ihany. Fa devoly tarehatranonareo nga niditra taoka ka. Ka inona ary ny resaka tianao atao amiko e? Ela be zany. Vonina hiaraka amiko anao alezy sa mbola hisalasala? Sady za tsy andeha ho antsony rehefa vita misy amin'ny farany io a. Sendrela, ka matahotra ne ahy. Andriany efa niteneniko hoe miaraka amiko tsisy maninona izany fa inona ary ty? Sendre tsy hito a. Tsisy resaka fitiavana mihitsy eto aloha fa resaka izay ahitana vola. Ka zany miandry mivaly teninao hoe anaraka ianao sa hijanona. Sady averiko ihany fa tsy miverina antsony aneo aza vao mahazo vola eo e. So dia teny amiko indray hoe ndao hiverina. Sendre tsy hito. Zay vao tsaroko, Noro. Iza koa zany Noro dia maninona izy? Namako izany, ary nitady asa ihany koa izy nefa mbola tsy nahita. Dia niteneniko azy ilay zavatra ataontsika. Efa niantso ahy mantsy izy tamin'izany. Inona moa zany fa ataovy ny programmanareo dia eto aty izy e? Amin'izay koa misy namana ianao dia tsy matahotra intsony. Ty koa dia makamtsy. Ary ndao amin'izay ody fefariva koa tia ny andro. So dia aterika aloha Serinaka e. Matoko kay. Faty kely ve ny hitako mamikifiky makady iny e? Tena izy mihitsy. Sady miaraka amin'ny tovovavy manja kely ane izy zany. Sa ve ty ilay atao hoe Noro? Kiala Noro. Ahita an'izany atao hoe kiala Noro zany alary tsy hita. Aleo aloha mody fanina ka. Efa hita aloha itsika ilay toerana. Eo foana matso fotoanana sy ilay olona rehefa handeha. Na izany aza kiaza mandeha mafy a. Tena efa reraka be mihitsy aho zany. Efa diltongotra tasakatiny ny kely nandehanana teo. Sady efa akaiko koa zany tsikako. Tsy aleo mandeha milamina amin'izay. Ary nakaiza kitsy ito. Toa mbola tsy hitako akory. Sa mbola taraiky any. Nefa izy anaty mesazy tsy mila tara fa raha tsy izany dia ilo zany. Tena tsy azoko mihitsy. Io fa ny penina ny anlary tsy hita. Aleo aloha io fa tsy antsy vezina andefa mesazy rehefa afa-po e. Tena reraka kia zany a. Nefa ary ilay olala Andry mbola tsy eto akory. Sika maty miazakazaka fotsiny. Aleo mihitsy kia tsonaka. Mandreraka tsy. Io ny anlafa miantsa. Ary aleo anantonana fa mampalahelo indray mahita azy mipitrapitra. Salamina ry rovavy. Salama. Ity ve ilay Noro Andry kalo? Ie, izy ilay Noro namako. Fa taiza aloha ianao e. Izay ataonao miazakazaka mamonjy anao nefa ianao tsy hita akory. Sa kosa mbola nanadala vehivavy tanindray e. Izy ary ny vehivavy adalaiko eo raha tsy ny Serinaka e. Efa tazako renareo a. Dia mba manao akiafina kely aloha.
Mba hatsapako hoe mila ihany ary vele serenakako sa tsy miraraha mihitsy, fa faly mahafantatra Andry kery noro a. Efa andresankala kely io ahy ihany mantsy ny momba Andry, hoe mila vola ihany koa Ndriko. Tsy hity mantsy ny anarako e. Akizy ny kalokely mahafatifaty io, hany moa. Hey, Noro kosa ny anarako dia faly mahafantatra ny tsito a. Matoa moa izany nankaty dia mitady vola mihitsy. Fa ty ve hoa izany dia tsisy afa-tsy manadala mihitsy, sady mbola tsy erianao izany aho a, fa nga moa izaho efa nanaiky anao ka. Ary atsaharo koa aloha ilay miantsoantso hoe sery, so dia mahazo fetaka tsy miverina intsony voagago eo a. Inona koa ary ty masika be ronono ty e. Rehefa tsy manaiky antsoina hoe sery izany ianao dia aleo ndraiky alan'orona ataoko sery rehefa tsy mety aminao. Sa tsy izany ronoro kelinaka? Nareo reto koa tena mampomehana mihitsy ka. Nareo izany isaky ny miona dia ohatr'izao foana. Tsy atao magaga kiny toetrany a. Tsy nahavoazy ny tany ambadika tany dia aty ny misarika ohatran'io. Resaka tsy vitany ianareo fa andao andeha hitady an'ilay vola e. Efa sasamiandry mihitsy izy izay ihany. Lainga aloha fa tena miforma bika alan'orona, sady manja kely mihitsy a. Tsotra tonga dia miresaka be fa tsotra ny sasany hoe sokirina vao miteny. Tonga dia tsy ampirafitra ny aloha raha poinse io. Tsy mety aminao ny zavatra Fa izy koa ary izany teny izany. Sa ve nisofiko ny laly talohany? mampitandrina anao hoe tsy mety aminao ny makaty fa miverina Fa iza ihany ary izany e. Tena misy miteny mihitsy izany fa tsy haiko, sady mbola mampitandrina koa. Fa inona koa ty mahavariana be Andry ity e? Sady miteny rery koa ary. Fa misy olana nga, sa maninona? Maninona ozy ny rery ka aloha? Ao tsara ve ho Andry izany? Jereo na miresaka amindry ary ohatran'ny tsy azoko mihitsy. So dia tsy mety amindry ary ilay makaty e. Afaka mbola miverina nefa indry raha tsy tapa-kevitra. Misy olana angarika alamanjesana sa ahoana? Nitorororo be any arena fotsiny. Ilaoza keo aneo ahy e. Sady ty lalany ty koa mantsy tsy azo itokisana. Aza dia mampitahotra koa ilay izy a. Raha sanatry tokoa moa ka misy zavatra fahafamitranga eto dia ahoa. Ilay lalana nefa ty lava be sady feno ala. Ilay toerana andehanany koa mbola tsy hita hoe aiza na aiza. Fa maninona ho anorony tsy miteny mihitsy e. Variana amin'ny akanton'ity tanàna ity re sady toerana mbola tsy nandehanako mihitsy izy izany. Fa inona izany ny anaran'ity tanàna ity? Aty akina atao hoe tsy azo naloka. Maha tsy azo naloka azy izay dia maloka foana ny aty. Tsy mba tratran'ny masoandro izany mihitsy e. Hitako moa ohatran'izao foanako. Tena mampatahotra aloha raha ny fahitako azy izao e. Tena tsy azo ale mihitsy a. Sady efa tonga isika fa aleo amin'izay ngamba miomana. Tonga eto Antananarivo mary. Dia zava izy eto moa misy anao. Tena ohatran'ny tsy tadidiko intsony anefa. Marina raha tsy verina ity ana raha firety. Aleo raha manontaniana olona. Mino fa eto amin'ity tanàna ity misy andry zareo. Fa izany hoe rehetra fotsiny tsy tsara. Azafady anie sao dia mahafantatra reo ka inoro. Tovavy zarazara ohatr'izay izy dia misy tara eo ambao-maso. Misaotra indrindra tompoko. Tiako sakay.
ianao io zavatra ataonao io dia mbola tsy tara. Izay indray ilay feo tena tsy azoko mihitsy. Fa izy ary izany efa tany an-dalana no naheno dia aty koa mbola maheno feo nefa ny kandrotsika tsy maheno amin'izany. Aveke ito dia arao fotsiny izay ataontsika. Mampatahotra be izy izany. Marina raha ho vitako io. Inona ary ty? Miaritra kely fotsiny ikia. Sady amin'io koa mbola manao fati-dra. Tena tsy vitako ikia. Jereo tsy hito raha tsy ohatran'ireny idiran'ny fanaratsy ireny. Kalma ho Andry, fa inona ary ty? Efa miantso koa tsy hito fahana zao. Vetivety Lasikal dia zarery ny eto. Tsy hito lasa riam-badika ary ohatra ny entin'ny fanao azy izany. Zarery sisa no ato. Inona no ataoko? Mbola tsy tara ry moro andao anaraka raha mitiasan-datsaka ny rahanao eo ianao dia tsy ho tafavoaka ary voafatotra mandrakizay. Io fa miantso akany dia lasa koa izy niditra n'ilay varavarana iray. Tsy maintsy alatsaketo moa izany ny raha. Aiza moa ilay antsy teo itieny ka. Kay maty mangirifiry be. Izay fa vita. Fanakaiza ho an'orony hatramin'izao ve dia mbola tsy tonga ato ihany? Tsy azoko mihitsy. Sao dia mba niverin-dalana kosa ary izy. Izy ary natsoko tiako. Tsy haiko hoe inona mbola atao kialora izany. Ary sao dia tsy zakany aza ilay fanahy. Ohatra ny manana hery hafahafa koa mantsy izy iny. Tsy azoko. Dia hafahafanana koa. Izany misy hery hafahafa ao amin'ny resaka aminy. Henoko daholo ny resaka izy sy ilay fanahy nandritra ny dina lehantsika iny. Ataovy matotra koa Jereo tsara fa somary varimbariana be izy nandeha teny an-dalana teo. Ohatra ny hoe miasa saina be izany. Sady amin'io migongonona be koa. Tsy hay hoe iza ilay olona resahana. Hitako aloha izy somary varimbariana be mihitsy teo dia izay izany mahatonga azy ohatran'ny miresaka izany fanahy hafa izany. Voalazanao hoe ary manao hoe ahoana lesy? io nanimbantsika ato ary tsy hamelan'ny fanahy tsika raha izao. Dia inona izany nataontsika ka? Izany ve tafavoaka eto intsony tsika raha izany? Izao mila vonoana ianao manao io. Raha tsy izany tsika indray no maty. Tsy azontsika atao intsony mantsiko. Tena tsy vitako kosa aloha ilay mamono olona ary tsy hito sady amin'io mbola namako akaiky. Kosa Tsy manana safidy ho atsika. Sady na tsy anao azy ianao dia tsy maintsy ataoko eo. Iza mitianao ho faty ato? Tsy fanaraka izany tsika ry tsy hito ataovy eo ary mikitikitika ny namako. Kalo ka na manaiky ianao na tsy manaiky dia tsy maintsy mamono an'io mazava. Aleo amin'izay hiditra ato fa ary tsy izy roa ve izany henoko mifamaly be izany? Fa misy inona ary? Hoe inona? Efa niteny azy ry tsy hito tsy ilaika ianao mamono an'olo. Tsy efa milaza aminao ve hoe misy hery hafahafa ho iny tovavy namanao iny ary iny mety tsy azahoantsika vola. Noho izany mila vonoana raha tia azo an'ilay volontsika. Tadio anefa fa ilay fanahy ato no miditra ato amintsika. Ka tsy anaiky mihitsy ho fanahy io raha misy hery hafahafa ao amin'ilay olona, indrindra fa fanahy hafa avy any ivelany. Fa inona koa ary izany dreko izany ry tompo? Ary inona koa izany roro-tany izany? Izay ary ny ianao fa tezitra izy. Tsy efa milaza aminao mila mandray fepetrainga antsika mba tsy hitatra be izao zavatra izao. Tena aza hitako ka niteniteny foana taona oro. Dia tsy maintsy vonoina ve izany ndre? Sy kosa Inona mbola mampihenahena eo fa andao jereny aingana ianao. Ndao ary dia sanatria ve ka lasa nitsoaka na maty ao an'epitra ao? Tsy mihinana ka.
Tena mangingina be koa izany lalana izany. Dia ahoana izany raha misy mpanendaka aty? Angamba dia very faty aty aloha. Ary aleo asiana zakazaka ihany aloha. Ndry, ary natasana zavatra fotsifotsy any aty eo. Sany saiko ny namitona. Ary aleo toizana ihany aloha ny difa raha mbola lavitr'avitra ihany izany tanàna izany. Ary toa iny indray fatalako. Tena aleo aloha miafina ato amin'ity lobolobo ity fa tsy poaisa intsony raha mbola ny lalana ka tsy hay hoe ahoana iny na ahoana. Andriamanitro, aiza ny lalana ifoanako ato? Izay indray fa mihetsika ilay izy. Isaky miantso an'Andriamanitra dia mihetsika foana. Marina raha ho tafavoaka ato intsony na ilay lalana any idirany teo ary tsy hitako intsony hoe aiza mireto fa rindrim-bato be fotsiny. Mama! Maty aho! Saika taty amiko marina ilay vato mikodia. Ampy ahy! Dia nakaiza koa ilay lolo fotsy iny. Mino aho fa izy izao nefa no afaka manavitra izao zavatra mitrango izao. Aiza re ianao e? Mba miverena moa e? Ahoana? Tsy mety mivoitsina anie ty varavaran'ity e. Inona ny atao? Inona ary ny ataoko eo e? Ka na ny lalany voantsika ato ary nefa manahirana e. Le ty e, izany ve ho tafavoaka eto intsony tsika? Tena mitedava aloha hevitra afaka. Ka inona ary ny ataoko eo e? Fa andraso marina hoe aleo andramaka hodiny itsy vato mendrika loham-biby itsy raha mety a. Tena mafy be koa izy izany. Aleo averika hodina ihany e. Io kosa fa mihodina kay. Kalo a. Ahoana lesy? Avilo ianao e. Nisokatra ihany ty. Marina ve lesy? Tafavoaka ihany sika marina. Efa aferitrena mihitsy aho. Sofa nisokatra ihany. Dia ahoana? Mandao aloha irosy dia any mahita azy. Mahaiza fotsiny mijery lalana. Tokoa moa mahaizina be tsy fankahitana mihitsiko. Aleo aloha velomina ny torsa. Izay. Ary aleo aloha tsy kilovina. Ny soratra anie izany vato izany. Andrasana e. Resaka ilay fangalana vola kay ty. Misy torolalana ihany koa izao ty. Inona moa izany soratra? Sary manofatam-pandohana izy izany e. Sady tsy maintsy misy olona atao sorona hono dia izy aminay telo nefa. Sito mba indraso moa e. Inona ary ty mandeha mafy be ty? Tsy arako mihitsy nefa andehanao e. Ao ary fantatanako e. Na izany aza mandehana moramora. Tsy hay mantsy izay zavatra mitrango eo. Ka efa mandeha moramora anie za e. Oe, vonjeo ary tsy fa latsaka. Kalo marina. Saika latsaka tany anaty antsana raha tsy voataziko mafy ny tanana. Eo tazony mafy ny tanako ry kalo a. Tena tsy voasitoko mihitsy kalo fa mavesatra be izy. Kiry mafy ry kalo ny tanako a. Tonga ihany aho marina. Dia inona indray no atao? Hoay, tsy faravarana koa reto fa rindrim-bato be fotsiny. Aleo aloha isotro rano fa tena mangetaeta be koa aza. Fredy a, milanao ny olo tianao. Ao anatin'ny olo lava-bato be io izy. Fa izy izany e? Ary maninona tsy miseho tarehy? Aza matahotra fa hanavitra anareo ny fisiko eto e. Fa maninona ary ianao tsy hitako e? Dia iza no anaranao? Tsy mamaika aloha ny afantaranao ny anarako. Fa izay hanavodana ny olo tianao izao no mamaika. Sa tianao very faty ety izy? Eo ihany aloha ianao ka. Na dia matahotra anao ary dia tsy maintsy mila namana.
Ka aiza raha lalana idirako eto e? Rindrim-bato be daholo zany izy hita amin'ny masoko e. Misy loha vato miendrika biby eo ambadika io bozaka io. Dia ho dimy mikavia. Rehefa vitanao izay dia misy varavarana misokatra eo. Alohan'izay nefa dia misy rano mandeha itsy ampita itsy. Dia atsoboy eo ny lohanao. Ary mangalahy ianao vovoka amin'ny tany dia hosory amin'ny fanondrinao. Dia atao amin'ny andrinao. Malaky ianao fa mandeha fotoana e. Ao ary fa ataoko izay e. Dia zava izay tonga izany rano mandeha izany. Marina raha mba hitako akory. Tena aleo miverina ary fa tany nahitako an'izay. Tia eto. Atsoboka amin'izay aloha dia hosorana vovotany ny andriny. Avy eo mamonjy ilay loha biby vato iny. Tena tsy ahitana lalana mihitsy koa izy izany. Ohatran'ireny olona tsara eny mihitsy angamba. Aminy koa mbola tsisy fifarany mihitsy ilay lalana. Izany efa tena matahotra izany. Nefa tsisy zavatra mitranga akory. Way! Saika loza marina. Soa fa nanara-drindrina dia tsy latsaka. Efa antsana be tao ambany tao e. Eo kosa fa mivola varavarana ary aloha hiditra malaky. Ary toy ny tampoka ilay varavarana dia ahoana? Aiza mireto rahalandro eto izany mety ahitako an'ilay malalako. Fonjeo e! Fonjeo e! Tena izany miantsoantso vonjeo izany noro. Dia aiza nefa? Feo manakoako be fotsiny. Tsy haiko hoe aiza ilay fivililay feo. Aingana dia andao anaraka aina. Manaraha ny sisin'ilay vato be fa aza manitsaka ampivony a. Ilay lolo fotsy marina. Eny ary tena tsy mazava amiko mihitsy ity lolo fotsy ity. Tsy mba hoe olona na mahatontolo hakatra fa tena hoe biby kely ohatran'ny karazana lolo rehetra fa mampiavaka azy amin'ny lolo fotsy rehetra dia izy manjelatra be fotsiny. Tena mahagaga. Mbola tsy nahita ohatr'izao teo amin'ny fiainako ka. Fonjeo e! Fonjeo afa latsaka e! Tena izay miantsoantso vonjeo izany. Efa manakaiky aloha teo koa. Mila mitandrina tsara ianao eto fa misy vandrika ity lalana ity. Dia inona izany nataoko ka? Izany tsy nitondra ninona fa tsy ity telefona ity fotsiny. Izaho tsy nanampoly ohatran'izao ny aty. Mba ahafahanao miditra amin'ny tsy efitritsy dia jereo fa misy antsy izay eo andatsahanao ny rahanao. Mba ahafahantsika manao ny lalana. Rehefa vitanao izay dia hiditra amin'ny varavarana mivoha eo ianao. Ary ao ny ahitanao amin'ny oro. Aiza ary izany antsy izany. Hito eto. Ary aleo tiatiana manaka ny tanana fa mbola izany miantso fonjy izany oro. Fa inona raha mahazo azy? Mizongozona be any izy amin'ny vato izany e. Sady mahery be izy izany. Marina raha tsy latsahan'ireto vato ireto eto. Tena izay indray fa mizongozona ilay izy. Sady vao maika no mafia. Dia sanatria ve nisy olona tafiditra tato ka miantso ilay zavatra indray e. Raha tsy hito sy kalma tsy ho posibla mihitsy. Dia mety izany misy tadina zakaka izy dia aleo izahako alaina aloha sao dia mba afaka hito ihany a. Tena tsy takatro marina. Aleo avery hatakarina ihany aloha e. Io kosa kay. Noro, hitako ihany ianao. Fred, fa maninona ty ianao? Ary ahoana ny afantaranao fa aty ny misy a? Aleo aloha ianao ampiakariko e. Avy eo sika miresaka miadana. Aiza ary aloha ny tananao sy tomoko e. Dia fikiro mafy ny tanako. Io ary maty a mama. Fred a, latsaka. Andriamanitra tena latsaka Noro. Inona natao fa nibolisatra ny tongony rehefa niakatra izy. Noro mifikira mafy moa e. Tsy avelako latsaka ao izany ry. Fred a, vonjeo a. Latsaka ne ahy. Tsisy an'izany Noro. Na isika miara-maty, na isika miara-tafita. Raha mbola Fred koa Fred dia tsy maintsy tafavoakato isika e. Eny ary. Enao ve izany olona miratsy izany? Sady mbola manisy azy. Eniko re izany a. Dia andao malaky moa fa inona ary tia midororo be ity e. Ka matahotra ny ary tsika e. Sao nareo tratran'ny nataonareo?
fa izy izany e, ary mipotrara sa fa tsy eo manao akafony eo fotsiny. Ataovy izay fomba hivoahanareo ato e. Mivoara nga ianao tao raha mafy be a. Eo ny manao ady matahotra eo fotsiny. Tsy maintsy tafavoakato izay e. Tadidio anefa fa le fanao aminareo dia fa resiko a. Maninona tsara? Andramo atsoa ilay fanahy milaza fa havitanareo e. Hitanao tsara izany fa atsoiko izao izy. Ary tao tsy mety tsony ity. Kalo a. Ahoana natao fa tsy mety mivoaka afintsony any amin'ny tanako e. Jereo koa fa tsy mety mifindra ilay vato. Izay vao tena veritsika kalo a. Veritsika e. Tsy efa miteny anareo a. Maninona tsara ry tsito? Dia ahoana? Very fatetihana isika e. Takizay ana tsy nakatira izao. Efa napoziko ihany. Ratsy nitondra ny fatina kalan'ora izao anao a. Tsy nitrango izao. Izao tsika tratrany tsy napozina. Nga tsika afaka manao ninninina tsony. Dia efa miomany ianao fa atontsika no miaina izany manomboko izao. Tsy maintsy mahita vahaolana foana fa avelako ireo ianao. Fenao aty ve aloha ao tsara e. Inona no hitanao ato? Na le efitra misy an'ilay vola be ara nanjavona. Lala tsara vato be anie no hitanao e. Ka izaho tsy hijanona eto izany e. Lefa nalazainao ary tsy ahoana na ahoana. Tena nalenelako mihitsy nakaty. Dada sy mama izay efa miandry hoe aiza. Ndana koa e. Tsy hitazona anao eto ah. Fa raha misy zavatra manjoana kosa any nefa dia tandremo miantsoantso ny anarako. Dia efa miteny aho izay a. Manomboka eto dia mpifahavalo ary samy manavitra ny tenany. Lasa koa e. Veloma ianao. Tsy maintsy mandeha ary tsy maintsy tafavoaka eto koa. Ary mba nanao ahoana izay noro. Mahatsiaro ihany ve izy? Indresy ry fiainako. Hitako hoe tia vola loatra. Tompo ampio aho. Tena izay indray ilay ororom-bato. Ay moa tsy mahazo miteny izany rehefa ato. Ary aleo manara tsisy ny ihany aloha. Tena tafavoaka ihany ilay sika ny Fredy. Fa raha tsisy ianao angamba efa ohatr'izay efa latsaka tao anatin'ny lavaka be. Misaotra lesy Fredy. Ary aleha mihitsy aloha fingoka ianao ka. Tena efa ela be tsy nanao an'izany. Eo ary tanay kely dia mitsika amin'izay moa e. Inona ary dia mbola malahelo be ity? Hitanao itsy aloha itsy. Misy hazavana mitsilopilopy io. Mino fa io no lalana mivokato. Eny tokoa. Tena avitra ihany lesy tsika. Ary nizaravarana misokatra ilay itsy Fredy. Tsy haiko hoe inona ny eo. Sao dia tsofoka ao aloha sika e. Ary noro andao andeha fa sao dia tsy tafavoaka ao indray sika. Vola nefa tady raha hoe ilay vola e. Eo moa e. Noro sy Fredy, minitra vitsy sisa nanananareo dia irodana tanteraka ity vato be ity. Izay ny ianao ry noro. Raha tena tia ahy ianao dia andao andeha. Ny fotsy a. Ahoana ilay namako ao ary? Mbola taraiky ao mantsy. Ikalo ny tiana ho resahana. Aleo izy izaka ny vokany ao. Sitrapony azy. Tena miangavy re tompoko. Mba avoty izy. Tsy manana namana ankoatra azy anie izaho e. Eo moa aloha ny fotsy a. Lelako ireny faladianao a. Tsy efa iandrivo izany tenenina izany e. Efa minitra vitsy aneo asisa dia irodany ity e. Fredy a. Tsy mety amin'izany ny saiko. Aleo avotako ny namako. Efa andraisiko toy ny zoko vavy izy. Ka zoako ny manavitra azy. Dia ahoana natao amin'izany ry nolo fotsy a? Tsy manaiky mihitsy noro. Jereo dia ataonao ohatran'ireny zazakely ireny. Tsy maninona fa omeko minitra vitsy nareo e. Ary omeko lolo fotsy ireny ora fa manaraka ny lalana makany amin'ny kalo. Ary ianao kosa afaka makao amin'ny efitra misokatra io. Misaotra tompoko. Izay fa lasa ary aloha. Sao dia tsy mivoy intsony raha miditra ao izaho. Tena aloha miandry anazy ro vavy ety ihany raha izao. Aza matahotra intsony ianao e. Efa feheziko daholo ny ato. Fa tsy maintsy irodana nefa ity araka ny efa voalazako teo aloha. Eny ary e. Ary misy lolo fotsy anie eo alohako io e.
sa io ilay teneny hoe taridalana raha tsy asiany kosa aloha izay tena mety tsy tavoaka tato intsony. Oay, mihamazava be ilay lolo fotsy sa hoe misy hankalo aleo miezaka mandeha mafy any. Tena resaka be azany no sady mangetaheta be koa, tsy mahita lalana ivoahana ato mihitsy anefa ary na koa hitako manjelatra be io sa ve efa tonga ny farany. Kalo efa eto navitra andrifa mitsangana teo noro fa gandry mbola kia anavitra andry io any nankanesako aty ary mitsangana moa tety andao efa ambadika ao any lalana mivoaka eo moa kia miaritra kely kay tena marary be izany tongotra izany. Tena tsy afaka mamindra ny tongotro tena tsy afaka andeha mihitsy aha izao. Ataon'io antsoriko ary ny tanandre dia ndao andeha sady ilay lolo fotsy koa efa manome toromarika fa mila mialy eto faran'izay aingana hono sindry rehefa ampotra ary mba haingana kosa izy ireo vavy izany ilay zavatra tatsy amin'ny efitra tato koa tena vola be. Efa telo sakoa izao reto nentiko reto. Noro aingana nareo fa manomboka miororana izany vato izany lasa taonanjavona ny lolo fotsy teo ary toa manomboka tsy hitany ny lalana teo ry Kalo dia inona ny atao? Maninona tsara ry Noro dia sanatria ve ka tena faly be ao reto tafavoaka tao ihany sika maro. Na za koa ary ohatra ny hoe tao anaty horonan-tsary mihitsy ilay zavatra nitranga teo Noro tena mifonaki tena tsy naponjiko tahaka izao ny zavatra nitranga taty. Efa saika nafonontsitana indray ry Noro fa izany tsy nanaiky. Izany ve ki dia ahoana? Navelako rery tao izy tsy mba namana mihitsy ve aky saika mivonono koa anie izahay tsy azoko mihitsy aky izany. Avy aloha aky izany resaka tsito izany ho any andao ody fa tena reraka be mbola manay tena be ny tongotro. Aleo izy babe koa ry Noro fa reto sakosy reto no hoentinao. Fa inona lesy reto? Ao eky fa toa ilay sakosy misy vola. Marina ve ki? Hoe avitra ihany sika marina. Inona moa izany fa vita amin'ireto vola be reto mariazy tsika ary malalako na tsy asa tsony ary sika mavita amin'ny fiainantsika rehetra reto Aza makamy akory Fredy mahita an'ireto vola be reto ianao dia mitady kamo miasa fotsiny. Raha ny hevitra aloha mahakasika ireto vola be reto dia aleo mividy tany hanamboarana trano any ambanivohitra. Amin'izay mantsy mba misy hivatanana fa tena mijaly be foana rehefa tonga any. Ary hevitra mety kosa izany ave malalako ity mba mandefa fisainana lavitra oatra izany ihany tiako anie ty malalako ity Ninona ho Kalo tsy mba refeo mihitsy malahelo antsitonga eny malahelo ve moa tsy alahelo fa za tia nitarika ny namako anao ratsy ny mampiasa ny saiko kia tsy mitombona mihitsy ny saiko. Okaki izay efa nama mivita any tsy aleo no avy ny mpanjinina ataondrina daholo izany ireo vola ireo. Aleoky ny atsasany anokafako tranombarotra dia ny atsasany omeko an'ireo olona mahantra. Izay koa izao ny tsara indrindra sady ndrira teo mbola tsy manana olo tena ny amo efa fantatra ndry fa atao raharaha ka manasa ndry izay mba anatrika an'izany. Hita tongava kia vao fanateranay invitation ndry any tongotra raky mbola maratra be ioko amin'ny fomba hoana no anatrehako mariazy nareo. Rehefa sitrana re sady mbola ho elana izany fa tsy hoe amin'ity volany ity akory Fredy ahoana izay mbola hiverina any amin'ny faritra ve ianao? Fa ahoana ki ary ino ny anontanianao an'izany? Malahelo be anao efa tsy mandeha antsony re anorim-ponenana ty an-tanà amin'izay satria na za koa ary ane mba tianao malahelo anao Izany very Fredy Andry tena faly be raha izany aleo aloha sikoroka mihitsy ka nareo koa ohatran'ny zazakely ka dia ataonareo tady ireto indray izany mandra-pahatonga an-tanàna. Tsisy an'izany akia Noro ve dia mahagaga anao fomba mihitsy io maty andro any ary aleo tsy mingoko mihitsy marary aky izany manao tsongony reny kely
jereo raha tsy boramena mihitsy ao rehefa tsy ataoko tsony kony tantara no soratany natao fanambinana.